Vaovao mampalahelo sy raharaha isan'ny nanaitra ary nampetsom-pony be sy ny maro ny nahafatesany be ny tanàna ny talatan'ny volonondry raha kotondrazaka tokony aina mampionina. Nodimandry tampoka ny maraina ny asabotsy 12 Aogositra 2024 teo amin'ny 7 taonany. Namela mpitondra-tena iray Sikambo telo menada moa izy. Totosandroany ny fandevenana azy teny Mamorarivo talatan'ny volonondry. Maneho ny fianakaviany tamin'ny alalan'ny rahalaany fa tena mampiay ihany fomba nahafatesany. Tsy mino izy ireo izay mahalala tsara ny toe-pahasalamany Ratompokolahy manoloana ny filazana fa aretim-pony nahafatin'ny rahalahy. Tena mbola miampy anay ny nahafatesan'ny rahalahinay namanay satria raha ny zavatra nahazo anazy nandritran'izay fotoana fohy kely ny aina farany teto tany izay tena tsy mino izay hoe aretim-po. Tsy manana aretina mitaiza, mpanao fanatanjahantena ary natazo aza tsy mpahazo azy raha ny fanamarian'ireo fianakaviana. Tena mbola tsy nitaizana aretina izany, mbola tsisy aretina mpahazo tsy hoe natazo ohatra tsy mbola hoe nahita anazy hoe io fa narary teo ambony fandriana izy. Tsy mbola nisy izany fa namarary izy hoe mety hoe vitan'ny mbola matary mbola tsy dia misy hoe aretina mafy be zany izy. Olona salama tsara izy tonga atao ohatr'izany, salama tsara izy mandritran'izay tsy mbola nisy fotoana hoe napisy hoe zavatra ka nampiseho fa aretim-po no nahazo anazy. Dia indraindray izy misy fotoana ilay kozainay tena isaky miakatra zasy toko izy dia izy ary mbola manao sport mibatabata viky fonjam-by zany izy indraindray. No marina izy ireo fa na ny fisian'ny valiny autopsie ny razana aza dia tsy mbola nahazo fampahafantarana ny fisiany na notification mikasika izany izy ireo. Ka mahagaga azy ireo ny fisian'ny fanaparitaham-baovao fa fahafatesana voajanahary na mort naturelle no nahazo ity be ny tanàna vao eritreriny ity. Hatreto aloha izay mbola tsy notifie na isaka autopsie mivalina autopsie mihitsy hatreto amin'izao itenenantsika izao. Natao ny autopsie tsy nahazo ilay fianakaviana natrehana ny autopsie na nangataka izy hoe mba afaka manatrika an'ilay fanaovana ny autopsie. Niezaka nantany koa izay fianakaviana hoe nanahoana ny valin'ny autopsie fa tsy anjahatra eo izy no mamoaka an'izay fa ny fitsarana no mamoaka ny autopsie farany. No marindra Kotondrazaka Ambentsofaniry zandry ny faralahy fa tsy afaka nanatrika ny fanaovana autopsie ny fianakaviana na nangataka izany aza. Mbola notsindrin'ireo fianakaviana ihany koa fa tena nisy ny fanasana natao ity be ny tanàna ity ny alohan'ny nahafatesany saingy tsy fantatra mazava tsara ny mpanasa sy izay toerana nandehanany. Raha ny fanasana aloha tena nisy fa le fanasana fotsiny tsy fantatra hoe taiza izy na taiza. Izy sy ny vadiny no niaraka ny maraina hatramin'ny 2 ora atoandro. Tsy fantatra mazava kosa ny zavatra nitranga taorian'ny tamin'ny 2 ora atoandro ka hatramin'ny 7 ora alina izay nodiny an-trano. Tonga avany mbola tsy naninona, tsy hita hoe hafahafa. Nandotsy akijanona nisy raha avy eo. Fa tsy naninona tsy hita soritra hoe hafahafa izy fa raha tamin'izay izy hoe hafahafa dia mety mbola hoe voatsabo sy aminay angamba fa izy tena ao anatin'ny fotoana fola izy. Raha fijanonany fo tena tsy izay, mbola nahavita ny lalaon'ny findainy izy ny alohany nandehanany tany amin'ny hopitaly. Mbola nilaza hoe izao nga marary saingy ny hareraka kosa. Aingana be ny fahafatesana rehefa nandotsy akijanona nandora. Izy tena mandotsy akijanona izy. Mandotsy akijanona izy amin'ny alina dia efa tsisy zavatra avoakany intsony fa nisy raha zany izay no nahatonga anany vadiny korona fa hoe efa tsy tafatsakana intsony zany izy efa nalemy izy dia nalemy ny seriveta tao an-trano tao dia nataony tamin'ny seriveta ilay lohany dia malemy dia na izy ary fa tsy tanany eo fa tsy mbola nafokisika amin'ny lalao telefônina izy talohany nandeha hanany tany amin'ny hopitaly satria izy natanjaka
Natanjaka izy vo matanjaka izy amin'ny alina dia mahay malemy tsy zaka amin'ny vatana. Maraina mibaofa mibatena izy na koa anaty tômôbila fa tsy nazaka amin'ny vatana intsony. Fa tsy hoe le hoe maty tampoka izany mantsy le réducteur. Nanamafy hatrany ireo fianakaviany fa tsy nisy aretina ny taiza. Ary raha olana sy tsindry ara-politika na olana arak'asa dia tamin'ireny olana goavana ara-pifidianana ireny no tokony hisy an'izany, ary izy mihitsy no nanome toky fa efa milamina ny fipetrahany amin'ny mahaben'ny tanàna azy. Fa izy aloha raha resaka réducteur, izy aloha tsisy aretina ny taiza, tena tsisy izy. Hoe ahoana le toko fatranonananandreo zaka tsisy fiketsony hoe sisy. Izy le mampilama ny saina hoe amboariny sainareo fa tsisy fiketsony. Dia tsy tokony hisy olana tamin'ny asa aminao. Mahakasika ny finday indray dia nomena safidy ireo fianakaviana na hanome na tsy izany, ka noho ny fanirian'izy ireo te hahita ny marina dia nanaiky ny tsirihany manam-pahefana izany ny fianakaviana, ary maniry mba tsy sanatria atao fitaovana politika ny fahafatesandra-tompokolahy, fa kosa mitaky sy maniry mba tena hivohan'ny marina momba ity fahafatesana mampiahiahy ity. Taorian'ny fandevenana ny toko Rakodinazaka dia noho ny zavatra efa natomboka ireo fianakaviana, ary nanamafy tamin'ny alalan'ireo rahalahy fa tsy hipetra-potsiny izy ireo amin'izao fahafatesana izao, ary tsy hamelan'ny rahalahy no matimaty fahatany. Betsaka ireo olona hanampy azy ireo, hoy Rakodinrazana ny Tsirinayna Herzo zokiny. Zay tsy hipetraka fotsiny amin'izao, tsy avelanay fatifaty fotsiny amin'izao ny rahalahinay, fa hiady hatramin'ny farany izay. Ho fanajana iny alahinay maty koa dia niezaka izay nangina aloha hatreto, fa ny aorianan'ny fandevena izay no tsy maintsy anohy amin'ny zavatra rehetra rehefa natomboka iny.